tsara tsika jiaby. Akory le koranandria, akory lahaly, salama to. Ny lombonareo Mosa no miaraka aminareo amakafaka ny lohatenim-baovaontsika androany. Mihazakazaka sy mahita vaovao mahaliana foana isika eto Madagasikara tato ato, ary mitohy vakana tokoa izy zany, ary toy ny fampisehoana teatra mihitsy. Nalaza aloha ny resaka fanapozinana teny Ambohimalaza sy ry Dada Rabe sy Neny Rabe, dia tafiditra tao ry kozinina, ny kozinina ny kozinina, dia hoe akizinga minisitra ilay tompona aniversera ka nomeny fiara 4x4 raitra be tamin'ny andro aniversera io. Dia nitarazoko teo io afery io nandritra ny 2 volana mahery, niafara tamin'ny fampidirana mpondra an'ilay tovavy sy ny reniny moa izany. Niakatra andapa mihitsy moa ny mpanao gazety Fanjakana sy ireo mpanao gazety manohana ny Fanjakana, manohana ny mpitondra. Ny haino ny fanazavana nentin'ny minisitra anankiroa, dia minisitry ny fahasalamana sy ny minisitra delege misahana ny zandarmariam-pirenena, ary indrindra ny filoha Andry Rajoelina. Resaka misavo moa le raha, ary zava-maniry antsoina hoe natura no nampiasain'le olona tompona andraikitra tamin'io mosavy io, izay zava-maniry misy eto Madagasikara, ka nambaran'ny filoham-pirenena fa mahafaty mbola tsatsa tao an-tranon'ity olona ity moa ireo karazana aody sy zavatra nampiasaina tamin'izany, araky ny fanambarany ihany izany. Dia izao indray niseho ity raharahan'ny fiaramanidina 5 triple 7 ity, izay mahasaringotra olona ambony maromaro, ka tsy maintsy nisy natao solona, nisy olo vaikany ankalana. Dia ilay ministry ny fitaterana Valérie Ramonjavelo, satria moa ilay raharaha iraisam-pirenena sady ny firenena iray matanjaka indrindra eran-tany no tafiditra amin'ity raharaha ity, dia nikoropaka ny fitondrana sy ny mpanaladia azy tao ambony tao, ka tsy maintsy natao sorona inga ministra. Io Ramatoa Rina Rakotomanga izay namana akaiky tao anaty fitondrana ity, satria efa nitana andraikitra maromaro teto amin'ny firenena ity ramatoa ity. Izy raha teo dia akaiky ary naman'ity ministra Valérie ity, na izany aza dia nandaka sy voamaika nandetika azy ity i Ramatoa Rina Rakotomanga. Hoy izy mantsy tao amin'ny pejiny: raha olona misaina Andriamatoa Valérie Ramonjavelo dia miala fa tsy miandry esorina. Nanomboka teo kosa no niditra tao amin'ny pejiny ofisialiny koa ny Rosy, ka niteny hoe tsy hamelany kalatsivan'ity mihitsy ilay bandy. Miarova tena ity Monjavelo inona no tsy nataon'io taty no io no hanome lesona ny firenena eto, ny CMMC Airamady Madagascar Airlines douane. Feno resaka entana niditra bojo tao amin'ny douane tamin'izany, tamin'ny andron'io ramatoa io. Aza asiana tombo sy ala nama i Ramatoa Rina Rakotomanga moa io kalatsivanina ambaran'io. Mola nampino hoe miarova tena ity fa aza manaiky ataon'ny olona ohatran'ny tsaka, so mba tsy mety nahita iny ny andaniny, izany hoe Ramatoa Rina Rakotomanga, ka dia namaly ity mpanakanto ity avy hatrany tao amin'ny Facebook, ka ny hiran'ny Rosy ihany no namaliny azy. Dia le hoe dia maninona ny lahy fa ny tena ny tanany masony rehetra tao anatin'ny fanambarana nataony Rina Rakotomanga dia nitenenany hoe mba valio Andriamatoa Rosy hoe nataonao aiza ny sonao matanjaka be natsoina hoe soma, izay nomena no tantananao izay natolotsy ny francophonie tsy hita popo. Kanefa dia fanomezana natao ampiasain'ny mpanakanto malagasy rehetra izy ireny, kanefa raha ny fahalalako azy ho ihany izy dia lasa nataonao sonao sy materiel nitarika privé Rosy. Ianao ve no hanome lesona eto amin'ny Facebook hoy izy. Dia vaky ny ady amin'izy roa tota izany. Manomboka izao izy mianadahy reto moa dia samy zaza nanohana izao fitondrana izao, vai ankehitriny miseho ny tsy fitovian-kevitra ka mifanasa vangy eny amin'ny Facebook. Mbola tsy farany eo ity tantara ity, satria izy mianadahy reto dia tifa be amin'ny resaka zotra sosialy no samy misy vava ihany koa. Eo isika mahita izy